Faly miaraba antsika rehetra indray. Ny lohahevitra izay fakafakaintsika dia izay fahitantsika tany amin'ny doka momba ny fahaiza-miaina sy ny fahasamihafana. Ahoana no ampianarana izany ny ankizy sy ny tanora? Raha ny marina dia efa tokony nahazo fototra isika momba n'io fahaiza-miaina io teny mbola kely tao an-trano, fa hamafisin'ny sekoly izany ireo mpanabe sy mpampianatra antsika ny fahazarana tsara. Ny tontolo voafetra ny an-trano ny dada, ny mama, ny zoky, ny zandry, eo koa ny havana. Fa ny any am-pianarana dia karazana ankizy be dia be avy amin'ny tokantrano samihafa no mihaona amintsika ao dia samy manana ny maha-izy azy nefa tsy mitovy. Noho izany dia amin'ny alalan'ny ohatra tsara no ambiazantsika amin'ny fampianarana sy fanabeazana ka halaliantsika kokoa izany androany dia engany ho azo ampiarina amin'ny sehatra misy antsika ny fifanakalozana eto. Inona ary izany atao hoe fahasamihafana? Eo ny ara-batana, ny maha-lehilahy na ny maha-vehivavy, ny volon-koditra, ny toe-batana, ny lehibe ohatra na kely, ny ara-koltoraly, ny soatoavina, ny finoana sy fivavahana, ny fomba amam-panao, ny fomban-drazana, ny fomba fiaina, ny ara-pihetsepo sy ara-tsaina. Io dia ny fomba fijery samihafa, fahaizana manao samihafa, fahatsapana sy fanehoana fihetsem-po samihafa. Ny ara-tsosialy sy toe-karena, arakaraka ny saranga ara-tsosialy sy toe-karena io, ny fanabeazana sy ny loharanon-karena. Tsara ny fahasamihafana, tsy mifampiankina fa mifampila tokoa izy io. Inona ary ny atao hoe fahaiza-miaina? Voalohany indrindra amin'izany ny mahalala fomba, miaraba, miala tsiny, miangavy raha misy ilaina, tokony hisaotra. Eo ihany koa ny hoe manana fitondran-tena tsara, mahay miaino, manaja ny fiainana manokan'ny hafa. Ahoana moa izany hoe fanajana ny hafa? Manaja ny fihetsem-pon'ny hafa, tsy miteny mivadravatra na misain-doatra, tsy miditra amin'ny fiainan'ny hafa. Ahoana indray ary izany hoe fahaizana mampifanaraka ny tontolo ara-tsosialy? Fanarahana ny fepetra araka ny zava-misy iainana, ohatra ny hoe eo amin'ny sehatry ny asa, ny namana, ny fihaonana manan-danja rehetra. Manahoana indray ary izany atao hoe fahamendrehana sy fifehezan-tena anaty fahaiza-miaina? Mila mahay mitondra tena sy mifanaraka amin'ny zava-misy, miresaka amin'ny fotoana mamety ilay resaka. Io izany raha ohatra ny hoe misy resaka atao izao dia ka mbola tsy mety ny amosahana ilay hevitrao dia tsy miteny izany ianao fa miandry fotoana mamety ilay resaka. Inona ary ny fahaiza-miaina dia fanajana ny tena sy fanajana ny hafa. Mahalala fomba na eo aza ny fahasamihafana ao am-pianarana. Mihaino mavitrika ohatra ny inona izany hoe mihaino mavitrika? Mila manome toerana ny hafa mba hiteny dia mihaino izany ianao, mahay mihaino ny hafa, mizara fomba fijery. Izay fampitondrana ihany no mamaritra ny fiarahana, manao hetsika iaraham-mientana ohatra ny asongadino ny fahasamihafana ara-kolontsaina sy ara-tsosialy. Ny fifanajana sy fahalalam-pomba no fototra sy rivom-piainana manome toerana ny tsirairay, ohatra hoe fiarabana, fisaorana, fiangaviana, fiainoana. Tsika izany mahay mandahatra an'ireo zavatra ireo, mahay miaraba, misaotra, miangavy hatrany hatrany rehefa misy ilantsika olona. Ahoana ary izany hoe ny fanajana dia ny fiheverana ny hafa? Ny hoe mihevitra ny hafa dia mahatsapa fa izay ataontsika dia miantraika amin'ny hafa. Ny hoe manaja dia manaiky ny zo sy ny hasarobidan'ny hafa. Ka na samihafa azy isika dia mahay mifampiantra, fahalala-tsaina sy mahay mifandefitra. Nahoana no zava-dehibe ary ny fahaiza-miaina? Ny kolontsaintsika malagasy dia ahitana taratra ny fahaiza-miaina na eo ary ny fahasamihafana. Tsika manana ohabolana ohatra ny hoe ny tonga tsy miaraba hono na manotezitra,
lasa tsy manao veloma ho ny namany sosotra. Aza mba manao vain-drahalahy tsy marary. Io zany entina ilazana hoe raha misy zavatra manjo ny hafa dia ohatrany hoe tsy miantraika any aminao ilay izy nefany marary ny hafa. Tanaka visy havanana hono ka izay didia marary. Ny fahalalam-pomba ny anehoantsika fa mitovy zo isika. Tsy misy ambony sy ambanitsika fa mifanaja anaty filaminana. Inona avy ary ireo ohatra fahalalam-pomba andavanandro e? Mihaino rehefa miteny ny hafa na tsy mitovy hevitra aza. Miteniteny mendrika na dia miady hevitra aza. Manaja ny faritra misy ny hafa sy ny fananany. Misaotra sy manao azafady rehefa ilainy. Eo zany ilay ilaintsika hoe mahay miangavy, mahay misaotra, mahay manao azafady. Ahoana no hiatrehantsika ny tsy fitovi-hevitra ary? Ahoana ny ataonao ohatrany rehefa misy olona tsy mitovy hevitra amin'ny hafa? Ny hoe malala fomba dia tsy midika akory hoe manaiky foana izay lazain'ny hafa, fa hoe milaza hevitra mpanajana, tony, mihaino tsara ny tian'ny hafambara, maneho fa azo ilay tiana ho lazaina, izay vao mamaly. Manomboka amin'ny fahafantarana ny tena aloha. Rehefa fantatrao ny maizy ahy, ny tiako, ny tsy tiako, dia voatosika ao handray an-tanana ny hoaviko. Io zany no fahafantaranao ny maizy anao e. Voalohany indrindrany amin'izany ny liana. Ohatrany hoe io ilay ataontsika hoe curiosité, manao dingana, mikaroka, karokaroka, tia karokaroka, manapa-kevitra. Inona ary izany atao hoe liana na hoe curiosité, fahalinana. Dia io mila liana amin'ny zavatra atao. Mampiroborobo ny centre d'intérêt, ohatrany hoe tsika ohatrany hoe tia mozika, tia fanatanjahantena, tia asa tanana, tia fambolena, zavatra tsy andaniam-bola nefa afaka manandra antsika. Liana amin'ny zava-baovao. Tsika zany tokony hahay ampiasa an'ilay hoe 5 sens, ny fihainoana, ny fijerevana, ny fahatsapana, ireo zavatra zany mila haintsika ny mampiasa azy. Liana amin'ny manodidina, mila mahay ny natiora, ny olona, ny toe-java-misy rehetra. Ahoana indray ary izany hoe manao dingana e? Miezaka mahalala, misokatra fa tsy manisy fefin'ny tena na mametra be hoe ohatrany hoe raha ohatrany hoe tia mozika rap le namanao, na ianao ohatrany hoe klasika ny tianao dia izay ihany. Fa mila mivelatra zany ianao, mila misokatra, tsy asianao fefy fa mila ihainoanao koa ny hafa dia fantatrao hoe inona izay filana, inona izay fiarahana fahaiza-miaina izay. Manadiady indrindra raha sarotra ilay zava-mahaliana. Tsy ny fihetsem-po no alefa fa mamakafaka aloha. Ohatrany hoe tsika mantsy raha misy olona namana miteny na ohatr'izany dia ny antsika ilay fo sen-doatra ny mandeha aloha fa tsy mamakafaka akory tsika. Inona avy ary ireo karazana fanontaniana mety mahaliana e? Mametraka fanontaniana amiko sy amin'ny hafa. Miara-miasa amin'ny olo-marina sy tsara izay manandratra ahy. Mitady fanampiana ampanajana. Fantaro ny maizy azy ny hafa. Fa maninona, fa ahoana moa, raha toy izao, aiza na ahoana. Ireo zavatra ireo zany tokony hiverimberina ao an-tsainao, ahafantaranao hoe inona ny maizy azy ny hafa, inona ny maizy azy ahy sy ny hafa. Asongadino ny zavatra mahaliana anao. Inona daholo ireo azo atao hakana hevitra momba an'io zavatra mahaliana anao io, ohatrany ilainao ny hafa, iangavianao ny hafa. Inona ireo kalaza amin'ny sehatra ohatrany hoe olona mahay manao asa tanana ohatrany, dia ilay asa tanana tsy hainao dia mila olona kalaza amin'io sehatra io izany ianao manampy anao arak-hevitra sy izay vaovao entiny. Inona ary ireo fanapa-kevitra raisina sy zaraina e? Alohan'ny manapa-kevitra dia mila fantarina aloha inona ny momba izany zavatra izany. Ahoana no ilazako azy tsy andratra kanefa tsy manetry ahy. Zaraiko amin'ny olona maro ny hevitro,
ary hatsaraiko. Tsara ny hevitro satria voadinika sy voatsakotsako. Mahatarika olona ny hevitro. Izay tsika vao miditra amin'ny atao hoe fahafantarana ny hafa. Ahoana no hanehoantsika fahaiza-miaina sy fifanajana tsara kokoa? Inona no azontsika atao ampisehoana fa mahay manaja sy mahay mihevitra ny hafa isika? Ahoana no hanehoana fahalalam-pomba na tsy mitovy hevitra aza? Inona ary ilay atao hoe fahatsapana voaro na mihevitrintsika hoe en sécurité? Ao anatin'ny fifanakalozana no rehefa mandeha zany dia tokony hatsapan-tenitsika hoe voaro mandrakariva amin'ny manodidina. Tsy mahatsiaro voatsindry aran-kevitra ohatra. Tsy mahatsiaro hoe voolana ny fiheverana. Ohatran'ny hoe ny hafa ihany, ohatran'ny hoe ny hevitry ny hafa no manandanja dia ny hevitro izany ohatran'ny maivamaivana dia ohatran'ny mahatsiaro tena hoe voolana. Mahatsiaro tena fa afaka manao hevitra ampilaminana, tsy misendoatra, tsy mivatrafatra. Tsy mahatsiaro na ataon'ny olona ho afa-baraka kely io ilay ataontsika hoe hohainina kely aho. Mahatsiaro kosa hoe mianatra zavatra vaovao, ny hamafy ny fahafantaranao zavatra iray. Mahatsiaro fa manaja ny fahamarinana sy ny tsy toavina iombonana. Mila hajainao zany ny hafa dia ho hajaina koa ianao e. Ka raha toa ohatrany ka afaka zarainao amin'ny olona iray, ohatra ny centre d'intérêt anao, ny zavatra mahaliana anao, ilay curiosité anao, dia afaka hakanao hevitra zany na fanakianana. Raha tsy izany dia averen'ny dinihana. Hozy hoe poser les bonnes questions. Rehefa tsy izay dia jereo raha tsara na ratsy ny zavatra azonao amin'izay dia tsy azo raisina. Raha ohatra ny hoe raha zavatra tsy azo raisina dia tsy mahasoa anao izay, tsy tena intéressant fa manimba na mampidry anao. Toy izay indray ary ny lohahevitra no fakafakaintsika anio, mankasitraka anao miaino hatramin'ny farany.